fa eo amin'izay pejy ny politika izay hatrany dia tsy totosa ny hetsika izay nokasain'ny antoko mapara ho atao tany Mahajanga omaly noho ny tsy fafahany Andry Rajoelina izay filohan'ity antoko ity ny azon'ireny vohitribo eny. Tsy afaka niainga atao ivato ny fiaramanidina manokana saika hitondra azy hiazo any Mahajanga ka voatery nijanona sy nahemotra ity fihaonana ity izay saika atao tany Mahajanga ity. Tsy tontosa ny fihaonana izay saika nokasain'ny filohan'ny tetezamita teo aloha sady filohan'ny antoko mapara tamin'ny vahoaka ny Mahajanga omaly. Ny ben'ny tanàna ny Mahajanga no nanasa ity filohan'ny mapara ity ho any an-toerana nandritra ny fitokanana ny lalana izay namboarin'ny komina ao an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Raha nambaran'ny Andry Rajoelina nandritra ny fidirana mivantana tamin'ny Antsotariby izay nitafany tamin'ireo mpombazy tany Mahajanga dia tsy navelany sidana ny fiaramanidina izay saika hitondra azy ho any an-toerana. Ayoko mifantatrareo dia nanao ny ezaka rehetrarehetra mba ahafahako mihaona amin'ny vahoaka ny Mahajanga. Eto moa dia fantatoky amin'ny zava-misy fa tsy misy tony ny fahafahana sy ny fahalalana eto amin'ny firenena fa dia verina tanteraka ny jado ankehitriny. Ka rehefa andeha mizotra ho any Mahajanga satria fantatro efa maro be ianareo ny andry any dia tsy navelany ainga ny fiaramanidina manokana. Dia mitondra azy ny vady aman-janako sy ny mpiara-miasa amiko dia tokony ianao ny lanonana iarahana amin'ny komina ny Mahajanga. Rehefa nisy da fitsakanan'izany dia nandeha indray naka nijoka ny Air Madagascar. Dia izy koa tafiditra tao anatin'ny fiaramanidina efa vonona ny ainga ny fiaramanidina ny baiko ny filoham-pirenena sy ny gouvernement ony dia tsy navelany ainga izahay. Tonga tany an-toerana ireo parlementera rehetra avy ao amin'ny vondrona mapara omaly ny andro ny fiaviany Andry Rajoelina tany Mahajanga. Efa tomefi olona ny lalana miazo ny aéroport fa tsy navelan'ny prefecturan'ny Mahajanga ho tanterahany ity hetsika ity tamin'ny fanapahana izay navoaka ny arivany alarobia teo. Nitory izany fanapahana izany teo anivon'ny tribonaly miady amin'ny fanjakana ny vondrona mapara ka nahazo rariny araka ny didy izay navoaka ny tribonaly miady amin'ny fanjakana omaly atoandro. Tsy totosatra amin'ny farany anefa ny hetsika noho ny fahafahan'ny filohan'ny mapara ny azo ny Mahajanga. Noho ny tsy fahafahan'ny filohan'ny mapara ny azo ny Mahajanga.